Folo janoary 4-24 folo janoary 5-24 eritaona izay no nahafatesan'ilay mpianatra tato amin'ny oniversité n'Ambondrona maty lavon'ny balan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny grevin'ny mpianatra dia amin'ny campus. Tsy nisy manam-pahefana na manam-boninahitra teto, tsy nisy olo-tena ny oniversité fa ireo mpianatra namana no nanatitra fehezam-boninkazo fahatsiarovana azy. Androany le 10 janvier andro manan-tantara lehibe eo amin'ny mpianatra université Mahajanga. Izy ity ankalazaigny université tena antony ankalazagna azy mba ho fahatsiarovana ho an'izay namana lavo naratra misy araiky ambin'ny folo sy na fahatesany namana eo anankiray fa izy nanaterana flerateny. Faharoa mba ho tantara mipetraka eo amin'ny mpianatra jiaby izay efa mianatra ato na izay maniry mbola te hianatra ato satria mba hafantaran'izay efa nisy tolana tato amin'ny 10 janvier. Aty amin'izay dia araiky izay tonga dia milaza amin'ireo amin'ny CIO raha mbola jadona ny tona fa mampisaintsainy zareo raha mbola tsy hiova zareo mety tsy hahatrelo afitirana raha tsy miheno hitahitan'ny mpianatra. Ankoatra ny fehezam-boninkazo, nisy ny fikasana anao zaridaina kely eto amin'ity toerana ity ka namboly voninkazo ireo mpianatra. Ny avy 10 fikambanan'ny niarambony tamin'ny 10 janoary, ireo mpianatra voaroka amin'ny oniversité mpanjakana Mandrapahafaty sy ny solon-tena mpianatra ankehitriny no tonga teto an-toerana androany maraina.